Faly miaraba anao tokantrano manaraka ny météo raha ny sary azo tamin'ny zana-bolana mandraondraona ny andro sainga manerana ny nosy misy ny tandrifin-drahona anankirotra tany amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy ny atao anaty fahavaratra tanterakitsika ary vokatra izay fisina rahona izay dia somary midina kely ny maripana ambony indrindra fa ny talata kosa dia tomanana isy-piakarana izay ho ana faritra maro manerana nosy izay. Raha ny toetrandrontsika kosa indray nefa atao anatin'ny 3 andro dia mbola ny tsokana talio hatrany aloha zany na ny rivotra avy any avaratra no tena batoerana manomevana ny oram-baratra tanteraka izay. Raha ny toetrandrontsika roa ny rapiso vao maraina dia misy hatrany ny tandrifin-drahona raikotroka amin'ny tapany avaratry ny nosy iny mandrahona kosa ny faritry melaky menabe sy atsimo andrefana ny ambiny kosa dia mandrahona amin'ny sitokotoko. Raha ny apiso tolagandro dia misy hatrany ny tandrifin-drahona ho an'ny ilany andrefan'ny nosy iray manontolo iny torak'izay koa ny any amin'ny faritry fidivinany sy atsimo atsinanana mandrahona kosa ho an'ny ilany atsinanany avoatany izay mety misy any ny tandrifin-drahona manify ao anatin'izay. Raha ny maripana ho vinavina ho an'ny rapiso dia eo amin'ny 17 degré celsius eo any avoatany ary 17 ka hatramin'ny 20 ny ilany atsinanana, 13 degré kosa ny mafana indrindra hita any amin'ny faritra atsimo andrefana. Ho an'ny andron'ny talata dia misy hatrany ny tandrifin-drahona raikotroka ho ana faritra maro amin'ny maimaina kely ao anatin'izay zany hoe mandrahona izy amin'ny ankapobeny dia ny faritra atsimo atsinanana, nosy sy ny faritra androy. Raha ny maripana ho vinavina manana miakatra hatrany amin'ny 20-20 degré eo any avoatany raha toa ka mbola milatsaka hatrany amin'ny 20 degré kosa izay ho an'ny faritra anosy ny any amin'ny tapany avaratra indray no ahitana ny maripana ambony indrindra satria dia mahatratra hatrany amin'ny 13 degré celsius ny voavinavina ho an'ny faritra Sava, Sofia sy ny faritry Diana. Ho an'ny andron'ny alarobia kosa indray dia mitohy hatrany ny orana indrindra ny tapakandro hariva ny morontsiraka atsinanany nosy sy ny tapany atsimo atsinanana no maina ny andro. Raha ny maripana ho vinavina dia midina kely eo amin'ny 18 degré celsius eo any avoatany miakatra kosa izay ho an'ny ilany atsimo atsinanana ary 20 degré celsius kosa ny ambony indrindra eto Madagasikara zany hoe hitany amin'ny tanina Androy sy ny faritra Sofia araka ny faritra Sava izay 20 degré celsius izay. Izay ny météo tsika tamin'ity androany ity raha pisindray fotoana manaraka veloma.